Kokoa daholo zanagasikara rehetrarehetra, mbola ao ve nareo tatasika ihany no menantsika rehetrarehetra dia ny hoe ray aman-dreny tsy mamela ny ankizy hivady. Le ray aman-dreny aloha misy toetra mihitsy efa nandalo fahatanorana dia mahagaga fa lasa loza be sy ratsy loha. Misy le ray aman-dreny tsy tia zanaka, ny zanany vavy matoty iny, ny zanany faravavy tsy tia, nefa zanaka naloaka ny vodiny ihany. Raha mba apetraka aminareo ray aman-dreny angela izy dia mba tianareo ve? Ianareo mivady ireo tsy navelan'ny ray aman-drenynareo taloha hivady, zakanareo ve zany? Maninona izy natao aty amin'ny zanakareo? Mahaiza mahitsy mitsotra marina. Tsy tianareo ve hoe hivady izy anankiroa? Hazavao aminazy anankiroa ny antony hoe izao ny antony dia izao ny antony. Izao anefa ny fitiavana zareo dia tsy fidiam-bola. Vokatry ny fony atao hoe fitiavana. Za mahita mihitsy mpivady ohatran'izany no rarahan'ny ray aman-dreniny. Ny zoabaviny rehetra koa dia tsy tia anazy roa, impiry ampidininy zoabavy. Fa tena vokatry le fitiavan'izy roa, inona vahaolana ataony? Nandeha nandositra izy tany amin'ny toerana hafa, lavitra ny fianakaviana, any amin'ny hoe tsisy fianakaviana. Ko inona? Miadana izy anankiroa izao. Miteraka efa 3 vavy, efa manan-janaka daholo, efa manana zafikely izy anankiroa izao, dia efa nahavita fasana any amin'ny toerana neville nandosirana izy anankiroa. Anareo zany ny fitiavana dia tsy vidiam-bola. Ary ho an'ny ray aman-dreny, raha tena tsy tianareo tokoa hoe hiaraka amin'ny olona hafa ilay zanakareo dia tsory aminazy ny antony. Izany fankahalana izany ange zareo, isika olombelona ange olona samy mpandalo daholo neto e. Fa tsy tokony hovitanio eto ambonin'ny tany ve ilay mifankatiavana? Mifampiresaka ianareo ray aman-dreny roa tonta, ny fitiavana tsisy maharatsy an'izany fa vokatry ny fo. Ary raha tena hoe vonona ny hivady koa izy roa, tsy asakana aminazy roa mihitsy ny tsy famelanareo roa tonta. Raha misy hoe anareo olon-dehibe ohatra mifankahala, inona moa ny idiran'ilay ankizy amin'izany? Tsy ianareo mivady angena dia hamelona an'ilay zazakely avy eo hoe izy anankiroa avy eo ny hamelona an'ilay zazakely. Sa tsy izay ilay izy? Rehefa manambady ny ankizy dia aleo mandeha velominy zanakareo dia vita ny didinay. Ohatr'izay koa ianareo ray aman-dreny, petraka tany amin'ny ray aman-drenareo ny nambady dia hamelona ankizy dia izay. Koa maneho ilay zanakareo ny hoe hieritreritra ny olona tokantrano dia tsy havela. Afaka manoro hevitra anazy anankiroa ianareo, izao ny antony. Raha ohatra ka mbola azo vahana dia vahana ilay izy. Fa ny fitiavana, raha tena hoe lahatra sy anjara tokoa ny fiarahan'izy roa, tsy asakana fiarahan'izy roa izany mihitsy ny fanankanana ataonareo ray aman-dreny. Dia mahaiza mitsotra marina sy be tsara velan-tsia. Raha ohatra moa ka hoe mbola zaza ilay zanakareo, atoroy azy ny lalana tokony hizorany satria efa lehibe izy, dia te ho lehibe, te hanandran-kandrana, te olon-dehibe mitovy aminareo ray aman-dreny ihany koa. Kanefa izy mbola tsy mahalala ny lalam-piainana. Manana adidy ange ianareo ray aman-dreny. Raha ohatra izy hoe tsy mpahandro hanina ao an-trano dia matahotra ny eny hoe andeha hanambady izao dia tsy mahay an'izany. Afaka manoro ange neny e. Manoro neny hoe izao kialanina no tokony atao indrindra, araka izay rehefa hanambady, izao ny tsara tokony atao indrindra, dia milamina. Ary ny fitiavana ny zava-dehibe indrindra. Ho an'ny ankizy ihany koa izay eritreretina hoe tena tsy fitiavana anay raha angany ataon'ilay dada sy neny. Ny ray aman-dreny matoa manoro ny zanaka dia fitiavana no anton'izay. Fa matetika ny ray aman-dreny dia tsy mahay mitsotra ny zanaka fa milaza zavatra ankolaka dia sarotra be amin'ny ankizy mandray an'ilay izy. Fa aok'izay izany ho an'ny ray aman-dreny, aza dia miaina akolakolaka loatra fa mahaiza mitsotra. Raha misy ange fahavoazan'ilay zanakareo dia ianareo ray aman-dreny ihany tsy maintsy ho tapaka lalan-drà. Ty efa nanino ty bevoka tamin'ny katany ilay zanaka. Iza nanabevoka tena? Izay no hipetraka voalohany. Fa tsy teny nareo, tena indrisy. Tsy nanoro ny zanako ako.
nanenina sy nanory anazy raha mba io zao no tokony atao mety tsy be voka ihany. Tonga dia izany ray janakitena izay mahamaiky ny ray aman-dreny. Tompon'antoka koa ianareo ray aman-dreny satria potika no avin-janakareo. Dia izay ny ray aman-dreny manory vilana dia aok'izay fa mahaiza mitsotra sy mahitsy. Ho an'ny tanora ihany koa dia miezaka ianareo rehefa hoe mazoto te hanambady dia hifankatia dia maneho fihetsika olon-dehibe fa tsy manao zazakely. Izay mampatonga ny ray aman-dreny lasa mangeja anareo tsy ho tafavoaka satria matahotra izy hoe tsy hahay ilay lalam-piainana ianareo rehefa ratr'izay hanambady dia matahotra izy. Izay mampatonga ny ray aman-dreny tsy mitsotra amin'ny marina. Mila fampiresaka izany ianareo mifandray fo dia mamaha olana. Izay fa mankasitraka anareo areo.